Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Tovavy tsara tarehy tokoa i Veronika. Tsy misy okianina mihitsy na ny bika na ny volony. Mahay mihaingo raha teo izy satria zanaka mpanan-karena ka mahababo fo fatratra izay rehetra mijery azy. Nandia fianarana ambony i Veronika ka manana fahaizana ampy. Noho izany rehetra izany dia tiany namany tokoa izy. Tsy misy korana vanina raha tsy eo Veronika. Indray andro dia notariany namany mba hanatrika famaboasana ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana anankiray izy. Mikasika ny fitiavan'i Kristy ny fototry ny famelabelarana. Ary rehefa hifarana ny lahateny dia nanao antso ilay mpandahateny hoe miantso anao Kristy anio hanolotra ny tenanao azy, fa ho anao indrindra no nampijaliana azy. Raha mety ianao dia omeny anao ny fahasambarana mandrakizay. Anio aza manamafy ny fonao. Maro ny tanora no nitsangana ka nandray fanapahan-kevitra fa hanolotra ny fony ho an'ilay nijaly hamonjy azy. Indro fa mba nitsangana koa Veronika. Ho aiza nefa lasa nitsaitsaika ny voaka izy ary niditra tao amin'ny efitrano kely fisainana iray sendra ny voa tao ambadiky ny fiangonana. Nandohalika izy ary nitomany fatratra. Nekeny fa tokony hatolo no an'i Kristy amin'izao anio izao indrindra ny hatsaran-tarehany, ny fahaizany. Hoy ny vavaka nataon'i Veronika hoe Jesosy eo, fantatro fa tia ianao, misaotra anao hanao izany. Hanomboka hanolotra ny fiainako manontolo anao ara-ampitso. Androany ihany no angatahako aminao Jesosy eo, fa tsy maintsy hanatrika ny fanasan'ny sakaizako azy zao arivo zao. Androany ihany no angatahako aminao Jesosy malalo. Amen. Tsy niverina tao am-piangonana intsony Veronika, fa avy hatrany dia lasa nandeha tao anatin'ny fiarakodia tsara tarehy misy ireo namany izay efa niandry azy. Maizina ny andro, eny, maizina ny kitroka tokoa ity alina ity. Nitsorika tokoa ilay fiara nitondra azy. Tsy tapitapitra izay anefa dia maty tampoka ny jiron'ilay fiara ka tsy voavilin'ilay mpamily intsony fa nivarina tany an-kady mahatsiravina. Indrisy fa naratra mafy ilay namany mpamily ary Veronika kosa maty tsy tradrano teo ny eo ny ihany. Ry tanora malala, ry mpiaino ajaina, aza be fangatakandro ianao. Raha miantso anao Jesosy zao anio izao hanolotra ny fonao ho azy. Hoy izy mantso hoe anio raha iaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Hebreo 10:7 sy ny 9. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa mampofaza malaina, fatomotrany andro izao. Miantsana watrinela Jeso, maniry mafia mundiana, enuna fona fatsina ona. Deni fandavana si atakandro achani, nuna tauna mbola tsy androany, findray androany. Efa impiry mo izy no niangavy anao
safidina saingy tsy terena ave de manao toy za tarika hanitry Kristy. dalilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Isaia toko faharaiky amby 7. Ny fahalebiazan'i Jehova izay miseho amin'ny fitondrany ny firenena sy ny fiarovan'ny Israely ary ny fanambarany rahateo ny zavatra mbola ho avy. Mangina iaino ahy ianareo ronosy, areo ka handroso hery ny firenena. Aoka hanantona izy ka hiteny, andeha isika hifanantona eo amin'ny fitsarana. Iza no nanaitra avy any antsinanana, ilay nomban'ny fahamarinana tamin'ny diany rehetra, ary nanolotra ny firenena eo anatrehany ka nampanapahany ireo mpanjaka izy. Iza no nanao ny sabany ho tahaka ny vovoka, ary ny tsipikany ho tahaka ny vodivary voapaoka. Mipaoka ireo izy ka mandroso soamantsara any amin'izay lalana tsy mbola notiavin'ny tongony. Iza moa no nanao sy nahavita izany, sady niantso ny taranaka maro hatramin'ny taloha. Za Jehova ny voalohany, ary hatramin'ny farany dia mbola izaho ihany no izy. Ny nosy nahitaka raiky tahotra, torakofotra ny vazantany, dia nanatona izy ka tonga. Samy nanampy ny namany avy izy rehetra, ary samy milaza tamin'ny rahalahiny avy hoe matoki. Koa ny mpandrafitra dia nampahery ny mpaneho volamena, ary izay nandama tamin'ny tantanana nampahery izay nively teo amin'ny riandrina.
ka hoy izy miantso ny solohoto, tsary ty, dia nombony mafy tamin'ny ombo izy mba tsy hozongozina. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay novidiko, taranak'i Abrahama sakaizako, ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany ary nantsoaka avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao, efa novidiko ka tsy mba hanariako. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izano Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinako aho. Indro menatra sy angay aho izay rehetra tezitra aminao, ho tsinitsinina izy, eny ho levona izay miady aminao, ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinitsinina sy ny zavapoana izay miady aminao. Fa izaho Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izany hamonjy anao. Aza matahotra ianao ry Jakoba kankana, dia ianareo ry Israely olombitsy, izany ho hamonjy anao ho Jehovah, ary ny iray masin'ny Israely no mpanavitra anao. Indro ataoko kodisy vy vaovao misy nify maranitra ianao, ivelon'ny tendrombohitra ianao ka hanoritoro azy ho vovoka, ary ianao ny avoana ho tahaka ny akofa. Ikororoka azy ianao ka ho pahoan-drivotra izy, ary ny tafio-drivotra hanely azy. Fa ianao kosa dia iravoravo amin'i Jehovah, ary ny iray masin'ny Israely no reharehanao. Ny ory sy ny malahelo mitady rano fa tsy mahita, ary ny lela ny maina ny etaeta. Izaho Jehovah no hiaino azy, izaho Andriamanitry ny Israely tsy hahafoy azy. Ampiboky areny rano ao amin'ny tendrombohitra mangady aho, ary loha rano ao amin'ny lohasaha. Hanao ny efitra ho faria aho, ary ny tany karakaina ho loha rano miboiboika. Ampaniry azo sedera sy akasia sy rotra ary oliva ny enefitra, ary kipreso spina sy bosko eny an-tany ay, mba ho hitany sy ho fantany sy ho heveriny ary ho azony an-tsaina fa ny tanan'i Jehovah no nanao izany, ary ny iray masin'ny Israely no nahary izany. Alaharo eto ny teninareo ho Jehovah, aseho izay mahamarina ny anareo hoy ny mpanjakan'i Jakoba. Oka hampanatoniny ka asehony amintsika izay zavatra mbola ho avy, ambarao izay zavatra taloha, mba ho heverinay ka ho fantatray izay havarany, na ilazao izay zavatra ho avy zahay. Ambarao anay izay zavatra ho avy rahatr'izay, mba ho fantatray fa Andriamanitra ianareo, eny manaova soa na manaova ratsy, mba hita isika ka samy hahita. Indro ianareo dia namany tsinitsinina, ary ny asanareo dia namany zavapoana, vetaveta izay mifidy anareo. Nanaitra ny anankiray avy tany avaratra ka tonga izy, dia ny anankiray avy any amin'ny fimposahan'ny masoandro izay antsony anarako. Ary anosohosy ny mpanapaka tahaka ny fanosohoso fety izy, ary tahaka ny mpanefy vilany mihosy tany manga. Iza no nitory izany hatramin'ny voalohany mba ho fantatray, ary hatry ny fony taloha mba hataonay hoe marina. Tsy nisy nanambara, eny tsy nisy nitory, ary tsy nisy nandre ny teninareo. Izany voalohany izay milaza amin'ziona hoe indreo, indreo izy, sady manome mpitondra teny soa mahafalo an'i Jerosalema. Dia nijery aho kanjo tsy nisy olona, eny nojereko reny ka tsy nisy mpanolontsaina hamaly aho raha manontany azy aho. Indro zavapoana avokoa izy rehetra, tsinitsinina ny asany, rivotra sy zavapoana ny sampony anidina. Radio feo fanantenana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. mandombaravarana nisa tokantrano mandray tanananao amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny feo fanantenana ity. Tany aloha dia niresaka mikasika ny fanahiana isika sy izay nolazain'i Jesosy mahakasika an'izany, ny torohevitra nomeny mahakasika an'izany.
ary mahasoa antsika ny fanarana an'izany satria ilay Andriamanitra namorona sy mamonjy antsika ny manana ny vahaolana azo antoka indrindra. Mila miverina aminy ianao. Matoa mavesatra dia mavesatra, mila tsy ho zaka ny fanahiana, kanefa zanak'Andriamanitra ianao, nanolo tena ho azy, dia satria lavitra azy ianao izay. Dia hoy izy hoe ka tsaho aloha ny fahamarinana sy ny fanjakan'Andriamanitra hanjaka eo amin'ny fiainanao, dia izaho Jesosy no hamany olana rehetra aorianan'izay. Ka tsaho aloha ny fahafahanao fahazonao antoka ny fiainana mandrakizay, fa mandalitsy ho fiainan'izao sy ny filany, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakizay. Tiako ianao ho Jesosy, ary tiako mba hilamina ny fiainanao, fa ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Miverena amiko fa za tsy mandatsa anao, dia omeko anao ny vahaolana mahakasika izay ilainao amin'ny fiainanao andavanandro. Hanohy an'izany tsika miteny io ity, hifampahery, ary mbola mahakasika ny fanahiana ihany no resantsika. Iaraka hivavaka isika. Raisiny an-danitro, tsapanay fa mahazo anay rehetra izany fanahiana izany, amin'ny fotoana samihafa, amin'ny endriny samihafa, amin'ny vesatra samihafa, kanefa na inona endriky ny fanahiana mahazo anay, dia natao anay rehetra ny vahaolana nomenao. Ampio izay mba ho resy lahatra amin'ny alalan'ny fanahinao masina, fa izany vahaolana nomenao izany no vahaolana faratampony ahafahanay miala amin'izany olan'ny fanahiana izany. Dia ampaherezo izay raha nokatra ny teninao indray, ary handray ny toromarika avy aminao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao ny voalaza amin'ny Petera 1:5-7. Ny apôstôly Petera eto no miteny, ary ny fanahin'Andriamanitra nampanoratra azy an'ity teny ity, fanandramana avy amin'ny zavatra ny ainany no nosoratany. Petera 1:5-7. Apetrao amin'ny fanahinareo rehetra, fa izy no miay anareo. Apetrao amin'ny Jesosy ny fanahinareo rehetra, fa Jesosy no miay anareo. Inona ny tokony apetraka aminy? Ny ahiahtsika rehetra, tsy ny sasatsasany ihany, ny olana miseho amintsika izay mahatonga n'le ahia, ny fisalasalantsika rehetra ento eo aminy. Eto amin'ity zao tontolo izao misy antsika ity, dia torariny ny fisiany fiahiahiana amin'ny zavatra maro samihafa, ary izany dia vokatry ny fahotana, vokatry ny naneketsika olombelona hiara-miaina amin'ny fahotana. Tia navitra antsika hiala amin'izany anefa Jesosy, ary amin'ireo zavatra mahazo antsika mahatonga antsika anana fiahiahiana, dia manome vahaolana mazava izy. Ka tsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia nampy anareo izany rehetra izany. Midika tsy finoana nefa vokatry ny tsy fahampiany fahalalana marina ny amin'Andriamanitra ny fiahiahiana. Miahy sy mamelona ny zavatra rehetra izay ny foron'ny Andriamanitra. Aoka tsy ho adinontsika izay. Raha mba tena mino izany marina tokoa ianao sy izaho, dia ho levona ny fanahim-poana rehetra. Amin'izay dia anana fiononam-po izay tsy fantatry ny maro hatramin'ny ela isika. Ny fanahiana dia manemba antsika ne. Voalaza tamin'ny fiarahantsika teto teo aloha fa vokatry ny fikaroana dia toe-javatra izay tsy hitranga velively ny 500 ny fanahiana mahazo ny olona anankiray. Ary mifototra amin'ny zavatra nitranga tamin'ny lasa izay tsy azo ovaina ny 520 efa 570 izay izany ary ny 100 ny fanahiana mahazo ny olona anankiray ary mampiasa mafy ny sainy dia vokatry ny fanakianana na ny fanakiviana ataony hafa izay tsy hitaporofokory hoe marina. Hitantsika amin'izany fa izany le karazana fanahim-poana resahana eto. Ny 500 ihany amin'ny fanahiana hatrehantsika no tena mikasika ny olana tena misy izay hatrehantsika. Kanefa izy ireny rehefa hatrehana amin'ny bavaka amin'ny fahamarinana
dia ho afaka. Ndikan'izay a tsy tokony hijanona ao anaty fanahiana zany sika fa zay zavatra mampanahy lay 5 isanjatony dia tsy maintsy atrehina ambavaka, zany hoe mivavaka ianao. Raha avy aminao le olana mangataka famelan-keloka e, raha avy amin'ny hafa dia angatan'Andriamanitra hiditra tsehatra foana, fa na aviaiza le olana dia manana ny vahaolana rehetra izy, fa mila manatona azy sika, mametraka le olana eo aminy, resahana aminy mihitsy dia angatahana izy hamany olana. Ilaza fijoroany vavimbelona aminao tany amin'ny faritra Nosy-Varika iny a, ne nisy mpimasy kalazalahy. Izy ireny moa dia sady manasoa ny olona no mamehody ratsy koa rehefa mangataka an'izany ny olona. Izay fifangaroan'ny tsara sy ny ratsy eo amin'izay a no fomba fiasan'ny Satana amin'ny alalan'izy ireny, hoentina mamitaka olona. Indray andro dia nadry tamin'ny alalan'ny radio izy ny fandaharana vokarin'ny AWR ary naliana azy. Fandarana izay vokarin'ny feon'ny fanantenana moa na ny AWR dia manomboka amin'ny fandarana izay mahaliana mahakasika mivantana ny filan'ny olona andavanandro. Dia voasarika izy haino rehefa tonga teo amin'ny lafiny ara-pivavahana izay tsy azo nienoana velively satria mifanipaka amin'ny asa fanompoana iarahany amin'ny ratsy, dia no enony ihany. Reny tao tamin'ny fotoana fohy dia fohy fa misy Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao, namorona antsika olombelona, ary rehefa nanota isika dia nanao planina izany Andriamanitra izany amin'jenantsika. Tsy mba mandatsa izany Andriamanitra izany, manasitrana antsika izy rehefa mangataka aminy isika mba hosotranina rehefa marary. Izay ihany no enony dia najanony. Taty aoriana ela be dia narary mafy ny vadiny. Rehefa narary mafy ny vadiny dia nosotraniny amin'ny mahampanasitrana azy, tsy sitrana. Nentiny tamin'ireo mpimasy namany fa tsisy vahaolana nentin'ireny mpimasy namany ireny. Fa izy ireny aza dia asany teny mihitsy hoe tsy misy hevitra tsony amin'ny vadinao fa miandry fahafatesana. Nentina tany amin'ny dokotera dia mitovy amin'izay koa nolazain'ny dokotera hoe efa lasa lavitra loatra, fa fanafody fampitoniana fanaintainana sisa angano mety azo omena. Very hevitra ity mpimasy ity. Tsy mahita vahaolana tsony azy zany eto amin'ity tany ity. Dia tsaroany ilay fandarana nandeha tamin'ny radio. Fohy dia fohy ny fotoana ny enony azy kanefa ilay fanan'Andriamanitra izay tsy mba mandatsa dia nampatsiaro azy izay zavatra ny enony. Fa misy Andriamanitra namorona mamela heloka afaka manasitrana. Dia hodidin'ny ala moa ny tanànany dia nitatoerana mangina tao anivon'ny ala tao izy, tsisy mpanelingelina. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra. Nandohalika izy dia izay fomba fivavaka fantany nataony. Ny andrandra ny lanitra izy, ny antso hoe Zanahary ao ambony ao, ilay reko tamin'ny radio izay voalaza fa namorona izao rehetra izao, namorona nay olombelona, mamela heloka ianao, manasitrana ianao rehefa mangataka famelan-keloka sy fanasitranany izahay. Raha tena misy ianao ary manasitrana ianao, sitrano ny vadiko. Fa raha sitranonao ny vadiko dia hanaraka anao zahay menakavy, mandrakizay. Rehefa vita izay vavaka nataon'izay dia niverina tany an-tranony izy. Dia mahagaga ny valim-bavaka fa teo ny io, saingy tsy nino an'izany izy tamin'ny voalohany. Tsy hitany teo am-pandriana intsony ilay vadiny. Io vadiny io dia tsy afaka nietsika teo am-pandriana. Sanatria ny vava dia teo ny manao ny maloto rehetrarehetra, ary matetika no safotra eo am-pandriana eo. Tsisy fanafody ny afa-tsy ny miandry fahafatesana, kanefa tsy hitany teo intsony. Nanontany mpifanolobodrindrina taminy izy dia hoy ny olona hoe jereo fa nivoaka teo izy dia hitanay lasa nandeha miandro vorona miaraka amin'ny zanakao vavy any an-tsaha. Lasa izy niazakazaka anakany, mijeren'ilay vadiny, tena salama tsara, mbola mahia fa salama. Tsy nino izy dia nitsapatsapahany hatrany ambony ka hatrany ambany. So dia lolo vokatra, kanefa tena olombelona salama tsara.
netynynody ilay vadiny ndao ianao akainao sy foavina rary ianao za salama tsara ozy ilay ramatoa fa gagana izany ary natonga ny tirangatia nanapa-kevitra handoro ny odiny rehetrarehetra ny fanafody rehetrarehetra zay nanompony any satana hatramin'izay rehefa nahitan'izany reo mpanompo sampy namany reo mpimasy namany de tezitra kanefa hoy izy hoe tsy nahasitrana ny vadiko nareo ody ireo na ny ody any aminareo fa ilay Andriamanitra zay nivavahako na nasitrana ny vadiko ale hodorako ireo ody ireo satria tsy maintsy manatanteraka ny voadiko aho zany mpimasy zany de tonga lehilahin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao niona tamin'izy mivady aho salama tsara izy mivady ary nahajoro fiangonana eo amin'ny tanàna zay misy azy ary mazoto de mazoto amin'ny fanompona an'Andriamanitra tonga lehilahin'Andriamanitra izy raha azo natao tamin'ity lehilahy ity zany nahoana ny tsy ho azo atao anao zay milaza fa kristianina antonany maro mila miverina amin'Andriamanitra isika tsy mandeha amin'ny fahazarana fotsiny amin'ny fanompona an'Andriamanitra fa mila miverina amin'ny fotsika rehetra tahaka ny zazakely tahaka n'ilay zanakadala nandao lavitra ny rainy mila miverina aminy ka tsy ao aloha mifanjakany sy ny fahamarinany raha ity mpanompo sampy tsy mahalala an'Andriamanitra ity aza azon'Andriamanitra ny valiana avetrany ny vavaka nataony ny amin'ny zavatra tena nampanahy azy mafy dia ny fahafatesan'ny vadiny azon'Andriamanitra ny foanana tao anatin'ny fotoana foy izany ny zavatra mampanahy ianao mety mbola ambany lavitra noho izany azon'Andriamanitra tao manafonan'izany fa ka tsy sao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanao zava-mahagaga eo ny fiainanao izy amen. Tarika balsamo Zamba
voasoratra hoe voasoratra hoe voasoratra hoe dia falitafahoana aminao mpiaino indray izahay ary mankasitraka indrindra ny amin'ny fanarahanao ny fandaran'ilay feo ny fanantenana tafiditra ao anatin'ilay fandarana voasoratra hoe isika manasanao izay mba hivavaka. rainay any an-danitro misaotra anao izahay ny amin'ny tombontsoa sy ny tombonandro menao anay. Misaotra ihany koa satria afaka mahafantatra ny sitraponao izahay. Tompo ampianaro anay izany sitraponao izany dia ampio izay mba handeha ampitiavana amin'izany sitraponao izany dia sokafindray ary ny fonay tahaka izany ihany koa ny sainay mba hahafahanay mankafy sy mahafantatra ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny Mahandriamanitra an Jesosy Kristy. Ny Mahandriamanitra an Jesosy Kristy. Izay indray izany no lohateny lehibe izay rahantsika mianatra eto. Mino izay fivavonana soamantsara ianao hiaraka mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra aminay a? Eny ary. Mahandriamanitra ny Kristy. Izay ilay lohateny lehibe hoy namana nary teo. Andriamanitra ray dia nanao fanambarana ao amin'ny Baiboly na ny tenin'Andriamanitra izany. Nisy fanambarana izay nataon'Andriamanitra ray manam-porofo fa Jesosy Kristy zanany dia Andriamanitra ihany koa. Ahoana ary no nanam-porofon'Andriamanitra fa zanany koa Jesosy Kristy? Ahoana ary no nanam-porofon'Andriamanitra fa ny zanany Jesosy Kristy izany dia Andriamanitra ihany koa? Hebreo toko voalohany andininy fahavalo. Hebreo toko voalohany ny andininy fahavalo. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe ny seza fiandriananao Andriamanitro dia mandrakizay toria ary ny te hipahitsianao no te himpanjakanao. Hebreo toko voalohany ny andininy fahavalo milaza an'izay. Inona indray ary no teny nilazan'Andriamanitra an' Jesosy raha tetỳ an-tany izy? Inona no teny nilazan'Andriamanitra an' Jesosy raha tetỳ an-tany izy? Andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Matio toko 7 ny andininy 17. Matio toko 7 ny andininy 17. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako. Fantatsika tsara izay tantara izay fa tamin'ny fotoana nanaovana batisa an Jesosy Kristy teo amin'ny on'ny Jordana. Rehefa vita ny fanaovana batisa an Jesosy Kristy dia nisy feo avy any an-danitra nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako. I Kristy ihany koa dia manana ny fanambarana mikasika izay maha Andriamanitra azy izay. Inona ary izany fanambarana izay nataon'i Kristy izany? Andeha ho porofoitsika fa fantatry Kristy tsara ny fisiny hatr'izay. Ho porofoitsika izany amin'ny alalan'ireto toko sy andininy izay omeny namana nary anao manaraka ireto. Ny Jaona toko 8 ny andininy 9 aloha ny voalohany. Jaona toko 8 ny andininy 9 dia mivaky toy izao: lazaiko aminareo marina tokoa fo no mbola tsy ary Abrahama dia izy aho. Jesosy Kristy no miteny fo no mbola tsy ary Abrahama dia efa nisy izy, efa izy aho ho izy. Ny Exodosy toko 7 ny andininy 17 sy ny 14 ihany koa dia manambara toy izao. Exodosy toko 7 ny andininy 17 sy ny 14. Aroa Mosesy tamin'Andriamanitra indro
rehefa tonga ny amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe Andriamanitra ny razanareo no efa naniraka ho aty aminareo ary anao amiko hoe kosa iza moa no anarany dia ahoana no avaliko azy. Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay, ary io koa izy izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ho aty aminareo. Izay no fanambarana tao amin'ny Exodosy 7:13 sy ny 14. Izao izay izy hatrizay. Manam-porofo amintsika izany fa efa nisy hatrizay Jesosy Kristy, Andriamanitra zanaka. Ny Jaona 7:12 ka ny 5. Jaona 7:12 ny 5 no andeha ho jerentsika indray. Ary ankehitriny ray eo mankalaza ahy amin'ny tenanao dia mivoninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Jesosy Kristy namanary ilahy no manao fanambarana ary nyresaka tamin'ray izy tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny ray eo mankalaza ahy amin'ny tenanao dia mivoninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Fa fony tsy mbola ary izao tontolo izao dia efa Andriamanitra Jesosy Kristy. Betsaka ireo toko sy andininy izay manao-porofo fa efa fantatry Kristy ny fisiany hatrizay, fa ny hojerentsika farany dia izay voasoratra ao amin'ny Mika 5 ka ny 1. Mika 5 ka ny 1. Fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory, dia avy aminao ny voan'izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Hatry ny fony fahagolany efa nivoahany dia hatrizay. Ireo toko sy andininy maromaro izay niarahantsika namaky teo ireo na mananary dia manambara manao-porofo ny fisian'i Kristy efa hatrizay. Misy amin'izy ireo ihany koa tahaka izay voalaza tao amin'ny Jaona 7:15 fa misy firaisana eo amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Andeha ho jerentsika hoe inona izay firaisana misy eo amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy izay. Jaona 10 ary no jerentsika voalohany aloha. Jaona 10:13. Izao sy ny ray dia iray ihany. Jesosy Kristy no manambara izay izao sy ny ray, izany hoe Jesosy sy ilay Andriamanitra ray dia iray ihany. Ny toko sy andininy 2 jerentsika manambara an'izay firaisana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy izay dia ao amin'ny Jaona 4:7 ny 7. Jaona 4:7 hoy Jesosy taminy, zay ely zay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany vary Filipo, izay nahita dia nahita ndray, koa ahoana no anaovanareo hoe asehoy anay ndray. Ny fanambarana nataon'i Jesosy Kristy izay hitantsika zany tamin'ireo toko sy andininy izay vao novakitsika teo ireo dia manam-porofo tanteraka fa misy firaisana eo amin'Andriamanitra ray sy eo amin'Andriamanitra zanaka dia tsy iza fa Jesosy Kristy zany. Ny fanontaniana mety apetraky ny mpiaino koa zao na manary ilady no hoe inona ary ireo teny nolazain'i Kristy, mampiseho fa miompahefana amin'ny ray izy amin'ny mahatompo ny fanjakana ho avy azy. Inona no teny nolazain'i Kristy mampiseho fa miompahefana amin'ny ray izy amin'ny mahatompo ny fanjakana ho avy azy. Ny tenin'Andriamanitra no entintsika mamaly izay fanontaniana mety manitikitika ny saina izay na mananary. Ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Matio 7:12 ka ny 1:2. Matio 7:12
2:7 mivaky toy izao zany teny izany: ny zanak'olona haniraka ny anjeliny ary ireny dia anangona ka hamoaka amin'ny fanjakan'ny zavatra matafitohina rehetra mba amin'izay manao meloka. Teny nolazain'ny Kristy mampiseho fa miomby-pahefana amin'ny rainy izy, zany hoe miombona fahefana amin'ilay Andriamanitra rainy izy. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny. Ny zanak'olona dia tsy iza izany fa Jesosy Kristy ihany. Jesosy Kristy zany eto araka ity toko sy andininy nivakiantsika teo ity dia haniraka an'iza hoe haniraka ny anjeliny. Tsy misy zany ny hoe itya anjelin'i Jesosy Kristy, itya anjelin'Andriamanitra, fa manam-porofo amintsika kosa zany fa miomby-pahefana ilay Andriamanitra ray sy ilay Andriamanitra zanaka dia Jesosy Kristy, satria izy no aniraka ny anjeliny hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakan'ny zavatra mahatafotoana rehetra mba amin'izay manao melo, araka ny Matio 7:10 ka ny 9:7. Ny baiboly iray manontolo dia manambara an'Andriamanitra fa andeha ho jerentsika ao amin'ny Isaia 4:7 hoe manambara ny tena no iza moa Andriamanitra. Isaia 4:7 izao no lazain'i Jehovah mpanjakan'ny Israely, dia Jehovah tompony maro mpanavotra azy. Izaho no voalohany ary izaho no farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Mazava tsara izay voalazan'i Isaia 4:7 izay. Andriamanitra ray no manambara, izao ny voalohany ary izao ny farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Andriamanitra zany dia manambara mihitsy fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy. Izy ny voalohany ary izy ny farany. Andriamanitra ray no manao ny fanambarana eto. Nojerentsika teo aloha hoe miomby-pahefana Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka Jesosy Kristy. Ao amin'ny boky inona ao amin'ny baiboly re namananary no hitakiny Kristy koa izany anaram-boninahitra izany ho an'ny tenany. Izany hoe ao amin'ny boky inona ao amin'ny baiboly no ilazan'ny Kristy ihany koa fa izy ihany koa dia Andriamanitra mpiara-miombonantoka, miomby-pahefana amin'Andriamanitra iray. Ny boky farany ao amin'ny baiboly izay mihitsy ny Apokalipsy. Ny Apokalipsy 2:20 Apokalipsy 2:20 Izao no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Jesosy Kristy indray no manambara eto fa izy no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Hitantsika teto amin'ny fiarah-mianatra zany ny fanambarana izay nataon'Andriamanitra iray, manam-porofo ny maha Andriamanitra an'i Kristy. Hitantsika teto ihany koa ny fanambarana izay nataon'i Kristy tenany, manam-porofo fa Andriamanitra izy. Na tiana zahoany niaraka dia voatery tsy maintsy sarakitsika satria tapotra ny fotoana nazahoantsika niaraka teto. Hitahanao manokana ny Andriamanitra hampitoetra n'izany famarinana izany ao am-ponao ary hitondra vokatsoanao izany. Dia mametraka ny veloma mandra-pitafandray ary ny namanao Naritiana sy Rila. Veloma tompoko. Tarika miventso. Rivotra fifokako yanao rizokikyo antobavelomako tiako sy mamikyo azoko antenaina
fiantsako ilahiry zay fiantsako kalomam-pionona mampaheria rasendra ka mitolona AWR Téléphone 034 06 797 62 032 75 379 74 elatra fialofako ianao rizokiko ampinga fiarovako tena tokiko miazonay hatrany mitady androbaka ilay fahavaloko tsy zafaty sosy lay zakaiza tena tia manarinay atrany rasendramany asia ilay irizay fiantsako kalomam-piononay mampaheriay rasendrao ka mitolona tsy zafaty sosy lay zakaiza tena tia manarinay atrany rasendramany asia ilay irizay fiantsako faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana fifaliana trany ny miaona aminao mpiaino namanay rehetrarehetra maneran-tany mpanaraka nyity fandarana ity miaraka aminao ny namanao mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso manasanao mba hiaraka hivavaka aloha isika milohan'ny hidirantsika amin'ny atsipirian'ny lesona raizany an-danitro misaotranao izay satria nomenao tombonandro sy fahafahana miara-miasa aminao hatrany ianao no efa nilaza fa ombanay ianao ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao teny fikasana mazava teny fampanantenana mazava nataonao anay izay mazoto miara-miasa aminao zany ka dia angatahanay hatrany ny fitahinao ny fanatrehanao ny fiarovanao ny asa taona isan'andro na mivarotro zahay na mamboly zahay na miasa mbirao zahay na mpianatra zahay zava-dehibe amin'ny fiainanay ny lafiny ara-panahy ny ara-panahy zay rehefa natao tsinotsinona dia niteraka izao olana rehetrarehetra izao mila miverina aminao zahay dia mangataka anao zay mba hampianatra anay ny teninao ny sitraponao amin'izao fiarah-mianatra izao angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany amen ny fijoroano vavolombelona ireo samaritana izay ny lohatenintsika ny fijoroano vavolombelona ireo samaritana misy hatrany ny lesona izay raisina avy amin'izany ary rehefa mianatra lesona isika mianatra n'izany antaratasy aloha mamaky baiboly dia mihaino radio na mamaky izany amin'ny lesona dia mbola antsaina fotsiny izany fa aorinan'izay dia mario tsara fa manome antsika toe-javatra izay ahafahantsika manao fampiarana ny lesona ny anarantsika foana ilay Andriamanitra tiantsika dia araroto izany mba ahatonga ny lesona ny anarana an-tsaina ho lasa zava-misy eo amin'ny fiainantsika raha an-tsaina fotsiny mantsy dia tsy ampy fa angatao Andriamanitra hanomeanao tombontsoa fanararoatra ahafana mampiatra n'izany mihitsy ahatonga ny lesona ho lasa zava-misy eo amin'ny fiainantsika tsy mety ny hoe be fahalalana fotsiny na ilaina azy zany rehefa tsy ampiarina dia mahatonga antsika ho be resaka fotsiny fa sady tsy hitondra soa anao no tsy hitondra soa ho an'ny hafa
aizandray ary misy le andininy izay fanao tsy anjery ary mahasoa itony andininy asaina ataontsika tsy anjery itony. Ao amin'ny Jaona 4:1-7 sy ny 12. Jaona 4:1-7 sy ny 12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamin'ny ravehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Averintsika indray mandeha zay Ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamin'ny ravehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Averina ihany fa amin'ny Jaona 4:1-7 sy ny 12 no ahitantsika an'izay. Hitantsika ao anatin'ny tsipirian'ny lesona io teny io izay ny fantenana ho atao tsy anjery. Fa ny tsara ho fantatsika aloha dia ny hoe iza moa zany ilazaina hoe Samaritana. Nobaboin'ny Asiriana ny fanjakana varatra Israely tamin'ny taona 227 talohan'i Kristy. Zany hoe avy amin'ny zanak'Israely ihany zany izy reto. Dia rehefa nobaboiny mba isian'ny fahamarina toerana ara-politika teo anivon'ny Asiriana zany dia nahely izy ireo manerana ny fanjakan-dehibeny ireo olona rehetrarehetra babony. Dia nentiny mba onona tany amin'ny fanjakana varatra ireo babo ireo avy tany amin'ny firenen-kafa. Ary ireo ny tonga Samaritana izay nanaraka ny fivavahana Jodaisma araka ny fanaony manokana. Izay zany ny Samaritana. Tsy tsara nefa ny fifandraisana teo amin'ny Samaritana sy ny Jiosy. Aka ohatra sika dia ny nanoeran'ny Samaritana ny fanorenana indray ny tempoly rehefa niverina avy tany Babilôna ny Jiosy. Zava-dehibe ho an'ny Jiosy nefa zany hoe fanorenana indray ny tempoly izay rava izany. Dia lasa niteraka disadisa tamin'ny Jiosy sy ny Samaritana izany. Dia nanorona ny tempoly teo tendrombohitra Gerizima ireo Samaritana ireo, saingy narodan'ilay mpanapaka Jiosy antsoina hoe Jean Hirkanina zany tamin'ny taona 820 talohan'i Kristy. Niteraka disadisa mandrak'ity androany teo amin'ny Samaritana sy ny Jiosy zany rehetrarehetra zany. Dia mbola nitoy fifankalana io tamin'ny andron'i Kristy. Nanao izay tratrany mihitsy ny Jiosy mba tsy fampirarahana amin'ny Samaritana. Nanao izay tsy fandraisana aminy. Nanao fifanakalozana rabaritra izy ireo, saingy voarara, tena voarara mihitsy ny fifandraisana akoatran'izany. Indrindra fa ny ara-pivavahana, ny ara-panambadiana sy ny sisa. Tsy azony Jiosy natao ny nindrana tamin'ny Samaritana na nandray fanampiana avy tamin'izy ireo. Anisan'izany, ao anatin'izany tontolo-kevitra izany no hitantaran'ny Jaona, ilay mpianatra tanora indrindra tamin'ny mpianatra Jesosy. Ilay navelany hanana tombontsoa hanoratra ny bokin'ny Apokalipsy taty aoriana. Izy no mitantara amintsika ny fiaonan'i Jesosy sy ilay vehivavy teo am-patsakana. Ary ireo olona tao amin'ny tanàna Samaritana anankiray antsoina hoe Sikara. Jesosy dia Jiosy. Zany hoe tsy tokony hifandray mihitsy amin'ny Samaritana, kanefa tadidio fa Andriamanitra tonga nofo Jesosy, ary tonga izy hamonjy ny olombelona rehetra izay ny foronony. Tsy misy fanavakavahana ny famonjena nentin'Andriamanitra ho antsika olombelona. Sakana lehibe ho azy tamin'ny fifandraisana tamin'ny Samaritana, nefa ny fifankahalana teo amin'ny Jiosy sy ny Samaritana. Amin'ny mampamonjy azy dia niona tamin'ity vehivavy Samaritana ity izy, ary teo am-patsakana amin'ny andro atoandro. Noho ny fitondratena manokana izay namenatra azy teo anivon'ny fiarahamonina, dia nifidy ny atsaka amin'ny fotoana tsy atsakan'ny vehivavy ity Samaritana ity. Rehefa nandalo teo Jesosy dia nanararotra niresaka taminy, miaingy amin'ny zavatra tena nilainy. Raha nahitan'izany ny mpianatra dia
sadaikatra hoe inona ty ataon'i Jesosy manao fihetsika mavaoso-dratsy. Raha amin'izao fotoana izao zany dia mety efa atonga ny anaran'i Jesosy mihitsy hoe sorona ao anatin'ny mambra ny fiangonana. Kanefa ny toy ny resaka ny vokatra izany no tokony ho jerentsika ary ho hitantsika ao anatin'ny lesona. Fa ny tondra famonjena tsy ho an'ilay vehivavy ihany ao an'ny tanàna ray manontolo. Mahafinaritra izany ho alaliantsika izany amin'ny fiarahantsika mianatra eto santionany ihany izay, fa manasanao izay mba tsy handiso fotoana fa ahafaty antoka anao zany amin'ny fiarahana mianatra isanandro. Manao mandra-peona vetiveti-ndray ary ny namanao Ilion Andriamitanso. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR